Ny kino mitondra antsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny tontolo politika nitondra fanazavana makasika ny raharaha anatin'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Razoarimiadza sy Lofina Antenaina filohan' izany antoko izany ny fanome tanana ary ihany koa ny fifankatiavana no isan'ny tanjona apetraka eo anivon'izany antoko izany raha ny fanazavana nentin'ny filohampanofina Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny famorina mpanao gazety izay nitanterahana tetsy Bel-Air Ankadivato. Ao amin'tiako Madagasikara misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo sika faly miaraba anareo rehetra ianareo amin'ny bureau politika izay tarihan'ny filoha Razoarimiadza sy Lofina Antenaina ny mpikambana rehetra ao amin'ny antoko ianareo rehetra izay nitotona fotsy n'andro namasaka ny amin'ny fiveren'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny ara-dalàna eo amin'ny lafiny ara-panjakana. Zava-dehibe loatra ho antsika ny ahafahantsika indray miasa miaraka ampiroboroboana sy ampatanjaka ny antoko tiako Madagasikara ka ilazako aminareo hoe tonga miaraka ny fanomboana miasa miaraka ny fombiazana ko amafiso ny firaisankina sy ny fihavanana. Manana andraikitra lehibe amin'izany ianareo mpitarika amin'ny fanokafana ny varavarana amin'ireo rehetra izay maniry ara-dia ka hanaja ny foto-kevitra hijeron'ny antoko tiako Madagasikara. Tsy hanirika na hanavaka isika andefitra ka hijery ny tombontsoan'ny antoko sy ny firenena ka tsy hanadino ny sotoavina malagasy. Ny fampitokisana fifandraisana andraikitra fifanajana eo amintsika rehetra ny zava-dehibe indrindra ka hitondra antsika ao amin'ny fanantenana dia ny ananatsika firenena vanona ho an'ny taranaka mandimby. Eo ny antoko tiako Madagasikara ankehitriny anatanterahana izany tarigetra izay ka manantena antsika rehetra avita be amin'izany mombantsika mandrakariva ny Andriamanitra sonia Marc Ravalomanana filohampanofina tiako Madagasikara. Zavatra ray ny tiako apetraka aminareo raha ohatra ve misy korotana any amin'ny Arema dia miantso ny tim ve izy andaminazy marina ve zany satria ny olona izay nanao conférence de presse nareo tsy nanonona anarana za koa tsy tia hanonona anarana fantatrareo tsara fa olona manana ny antokon'ireo olona ireo. Fantatra ny amin'ny maha-président ny antoko tiako Madagasikara ny tenako ary fantatrareo fa tsy mbola niresaka tamin'ny gazety na niresaka tamin'ny radio na niresaka tamin'ny télé tao anatin'ny fotoana izay tsy nampazava ny situation tiako Madagasikara. Ny antony dia tsotra rehefa tsy ara-dalàna dia amiko alao aloha teo izay mpa-ara-dalàna azy zay vao miresaka. Raha ny tena marina tsy dia mbola niandry akory aho zany amin'ny hoe ndray andro mbola hiverina indray ho atsoina ao président team saingy rehefa nivoaka ny taratasy izay tao amin'ny intérieur ka nametraka fa ny tiako Madagasikara ny amin'ny intérieur hatramin'izao dia ny tiako Madagasikara tamin'ny congrès tamin'ny 2004 zay ny ao anatin'ny listra farany ny antoko politika tao amin'ny intérieur ary rehefa nandeha ny tsy fankazahona tamin'ny resaka fakana ny tiako Madagasikara izay nataon'ireo namana sasany tamin'ny fotoan'andro ny fantatrareo tsara tao anatin'ny Télezamita dia rehefa tsy afapo zahay dia nitondra ny raharaha teo amin'ny conseil d'état ary dia tao anatin'izay nanapahany conseil d'état fa miverina aty Bel-Air aty amin'ny Marc Ravalomanana président teo aloha ny tiako Madagasikara fa tsy any amin'ny rarinay vao natao andro intsony.